fa ho an'ny filoha mpitantana ny Asief ndre mato John Love kosa dia nambarany fa dia tratra ny tanjona ary namaly ny antson'izy ireo mpiasam-panjakana sy ireo tsy miakina tamin'ity fifaninanana ity mitondra fanazavana mikasika indrindra izay ny filohan'ny Asief. Ino moa lagaren'ny sako rehefa manao dia manao sotra zany tasy ny fahasalamany daholo be. Première édition izy afa-po zay satria tsy nampozinay be da be mipandrianjara. Be da be ny tonga teto raha fansakana ny participants satria limité le nombre zany sady misy le resaka organisation zany. Zany hoe vitsivitsy fa alenao moa na zavatra kely fa tsara dia tratra ny tanjona ho an'ny lafiny teknika nanahoana ny faninanana en général? Ny amin'ny lafiny teknika moa zany dia efa misosa tokoa ny fandehanan'ny lalao rehetrarehetra. Ny araky tenin'ny président teo ny mpandehanjara moa zany ny andro sasy vao andray anjara nefa ny tableau efa vita. Ny feran'izy dia ny ankabeazan'ny tarandra dia natao poly unique. Dia androany ny fanitsanana hoe phase éliminatoire dia miona daholo rehetrarehetra. Dia ny efatra voalohany no manao demi-finale rapitro lahady ny famaranana amin'ny fotoana eo. Ny eo amin'ny tennis moa zany ny vehivavy ny tena be mpandraynjara. Iny eo amin'ny serakisoka malagasy ny toeranaovana izy. Dia mitovy izay ihany poly unique dia izay efatra voalohany no manao ny faninanana phase finale. Nanahoana ny lafin'ny fijerenany ireo le hoe mbola mampiasa misy mpilalao mercenaire ve sa hoe manao? Itreto moa dia efa entrandrehetra fitadiny tandroana izay zavatra zay. Hatreto aloha mbola tsy nahita ny mercenaire zahay satria reo moa efa mpilalao efankafantatra ihany izay natao tany Tamatavy dia efankafantatra reo. Ny mpandrainjara semi privé moa zany Jirama dia efankafantatra aminay satria nisy mpandrainjara Jirama reo mpiasa mpanjakana nandradraro tany Tomasina. Eo amin'izay lafo izay ngamba dia madio ngamba tsisy mercenaire ny amin'ity dia mandeha ny voalohany ny corporatifs izay karakaray ny 3e sy ny Asief. Andre matofilo inona zany zao ny fandaram-potoana manaraka ho an'ny Asief amin'ny ankapobeny? Ny Asief zany tsika efa miditra amin'ny famaranana taona tsika zany. Zany efa manomana sady zay ny national zay atao any Intw sy ny préparation ny régional fa ity zany zao isorana le setra tsy miankina izay namaly ny antsonay mitoy foana zany ity izay corporatif izay karakaran'ny Asief ity fa hiditra any faritra zay ninena zany zavatra amin'izay ninena resana any ambadikany ny Asief rehefa manao dia manao ary tsy miemika tsony zay mandeha zany hoe isy izay corporatif koa zany any amin'ny faritra ve? Karakarahanay zay raha anay miasa amin'ny Asief miaraka miasa amin'ny 3e rahana miasa amin'ny setra tsy miankina rehetrarehetra ary miantsony rehetrarehetra zany mba hifanampy amin'ity satria ny fahasalamana ny tanjona, fahasalamana ho an'ny daholo be ary fanatanjahantena ho an'ny daholo be. Raha samy manao sport ny vahoaka rehetrarehetra dia mandroso ny firenena satria vahoaka salama makany efa-pandrosoana.